Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara zovy amin'ny zana-bolana mahakasika ny lay atangondrano izay ranamaso ato avaratra andrefan'ny nosy mitombo hery hatrany aloha izy zany dépression tropicale nitanjakany tamin'ity tolakandro ity ary manodididina ny 520 sy 500 kilometatra avaratra andrefan'ny antsiranana misy ny ivony tamin'ny telo ora tolakandro teo ny rivotra miaraka aminy moa zany dia manodidina ny 520 kilometatra isan'ora misy tafiotra 570 kilometatra isan'ora hatreto aloha zany dia andrasana amin'ity alina ity ny mety ivadian'ny orivo-doza satria dia tomombana amin'ny ankapobeny aloha zany ny tontolo ivoaran'ity fatrany ratsy ity ary raha toka tomombana ihany koa izay na tanteraka izay vinavina mahakasika ny mety ivadian'ny rivo-doza zay dia isalotra ny anarana idaya zany ity rivo-doza fafolo izay nitranga tato amin'ny ranomasimbe indiana sy tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika tamin'ity taona na ny saison cyclonique tamin'ity. Mahakasika ny lalany kosa indray dia tombanana miakandrefana hatrany aloha zany ity rivo-doza ity aorian'ny fikisanany mianatsimo andrefana amin'izao fotoana izao ary manambana ny firenena Tanzaniana sy Keniana mazava azy zany tsy hisy ny fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara fa raha ny eto amin'ny nosy kosa indray no iverenantsika dia mahazo vahanatrany aloha ny avaratra azy indrindra ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy satria dia misy an'ireto raona izay mitoetra ato amin'ny morontsiraka avoany atsinana sy avaratra atsinanany Madagasikara reto ka mitondra ny rotsakorana betsaka manoloan'izay dia mbola mitohy hatrany zany ny oran'andro izay manatombo hatrany zay amin'ny tian'ity ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana manodidina ny 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra moa ny rotsakorana andrasana amin'ny tian'ity zany fa manomboka ny rapitsy kosa indray dia tombanana miena tsikelikely izay rotsakorana izay eo tsy andaniny ihany koa aloha zany dia somary alefy hatrany ny avaratra azy ho an'ny rapitso sy ny androny azomano any fa ny sabotsy kosa indray dia manomboka miverina mahazovana indray izay varatra azy zay ka amin'ny ankapobeny ny maripanatsika zany no mety sy fiakarana kely atao anatin'ny roa andro avy eo izy zany tombanana misy fidinana indrindra ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanany nosy ny izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mety hisy ny azavana ho an'ny avoatany mitohy hatrany aloha ny orana malefaka ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra Atsinanana hitrangana tandrivindraona ihany koa amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrikany Taolagnaro mandraona ny andro ny morontsiraka avaratra andrefany nosy iray manontolo ny aminy kosa dia maina tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany aloha ny tandrivindraona ho an'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary mety toetra ihany koa zay ny tapakandro ariva ho an'ny faritry Melaky faritry Bongolava Itasy Vakinakaratra ny any amin'ny faritra Moromania ary ny ilany Atsinanana amin'ny faritry Matsiatra ambony zay somary mitsitokotoko tanteraka aloha zany zay ho an'ny voatany mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry Iboeny sy ny any amin'ny faritra Betsiboka ary ny faritra Alaotra Mangoro ny ambiny dia maina tanteraka na ibalika ny masoandro araky ny hitantsika amin'ny sary izao ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 ho an'ny avoatany misy fiakarana zay raha toka nidina hatrany amin'ny 4 degré celsius izy zany tao anatin'ny 2 andro na 3 andro lasa izay ho an'ny morontsiraka Atsinanana kosa indray dia mbola misy fivanagoavana 7 ka hatramin'ny 9 ary ny any amin'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia raiky amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay ny andro ny zoma dia mbola somary ahitana taratra tandrivindraona hatrany aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka Atsinanany nosy iny ho an'ny avoatany kosa indray ny maraina dia maina ny andro fa ny tapakandro ariva kosa no efa manomboka miafen'ny raona ny lanitra indrindra ho an'ny ilany Atsinanany avoatany satria dia manomboka mahazo vahana tsikelikely ny avaratra azy ao anatin'izay ny tapany avaratry ny nosy kosa no ahitana tandrivindraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Sofia dia nasy ny any amin'ny atitan'ny faritra Sava izany ny maripana voavinavina dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 ho an'ny avoatany ary 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana ny any andrefana dia mety mbola tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritry Menabe ny toetry ny androntsika ary ho an'ny andro ny sabotsy kosa indray amaranantsika ny fandaharana mitoetra hatrany ny orana malefaka miatoato an'ny morontsiraka Atsinanany nosy iray manontolo manomboka hatrany Antala izay ka hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ho an'ny ilany Atsinanany avoatany ihany koa dia
mandraona mety hoarayna herika zany aloha amin'ny akabeny indrindra ny maraina be sy ny any amin'ny takarivany hoany ny any amin'ny ilany andrefana ny masoandro no ibatoerana kokoa amin'izay andro ny sabotsy izay raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 any avoatany ny maripana ambony indrindra 13 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy ny any andrefana tsy misy ny fivoana goavana andrasana makasika an'izay maripana izay saika mbola mahery ny araka amin'ny 30 degré celsius avokoa ny maripana any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Izay ny meteo tamin'ity an'io ty ary ara-piziray fotoana manaraka veloma.